zay no mahakasika an'indry fa manomana olona ho mpiasam-panjakana avy ao anivon'ny PRECAS misy hatrano ny fiomanana amin'ireo concours samihafa izay tanterahana fanadinana 5 ary no oman'ny PRECAS amin'izao fotoana izao araka nyity fanazavana entiny mpikarakara ity. Araka ny fahafantarany be sy maro azy moa zany dia manomana mpiasam-panjakana zany ny eo amin'ny PRECAS ka ny concours administratif izay omanina amin'izao fotoana izao moa zany dia misy 5. Ka ny amin'ny PRECAS zany dia manomana voalohany indrindra ny atao hoe inspecteur de la poste dia manana bac plus 4 io ary ny datin'ny concours moa zany dia amin'ny 30 juillet 2014 fa ny fidirana ao amin'ny PRECAS kosa dia amin'ny 28 juillet 2014. Inspecteur de la poste zany bac plus 4 concours 30 juillet ary ny fidirana PRECAS dia 28 juillet. Zay ny voalohany. Ny faharoa concours zay oman'ny PRECAS dia ny académie militaire na ny ACMIL io ndray dia bac plus 2. Ny datin'ny concours dia amin'ny 22 septembre 2014 fa ny fidirana amin'ny PRECAS kosa dia amin'ny 9 juillet ho avy zao. ACMIL zany bac plus 2 ny datin'ny concours 22 septembre ary ny fidirana amin'ny PRECAS dia 9 juillet. Ny fahatelo dia faradoboka amin'ny contrôleur du trésor bac plus 2 ihany koa. Ny concours moa dia amin'ny 12 août fa ny ao amin'ny PRECAS fidirana dia 9 juillet ka raha volana ihany izy io dia hatramin'ny 9 août. Contrôleur du trésor bac plus 2 dia amin'ny fidirana ao amin'ny PRECAS dia 9 juillet ka hatramin'ny 9 août ny fanomanana. Ho an'izay efa navita dépôt io dépôt de candidature. Ary ny faefatra ny concours manina dia ny eo amin'ny magistrat moa zany dia izy io zany spécial exercice fotsiny fa tsisy cours intsony. Miaraka amin'le exercice zany dia ao anatin'ny test de présélection satria fantatry ny be sy maro fa niova ny modalité ny concours atao amin'ny ENMG eny amin'ny école nationale de la magistrature zany. Ka io zany spécial exercice ho an'ny magistrat administratif, judiciaire ary financier dia miditra io zany 9 juillet ihany koa dia hatramin'ny 9 août. Ary ny fahadimy farany moa zany dia ny greffier moa zany nihembotra kely indray ny fanadinana fa zay zany moa zany dia manao foana ka misy raha olona te hiditra dia afaka miditra miaraka amin'ny be sy maro. Marina fotsiny dia hoe na taizataiza nisy anao na efa nanomana taiza tany amin'ireny école maro isan-karazany ireny ary isika tsara ihany mampitombo ny chance mba ho etrehanao zany atrehanao an'izany fanadinam-panjakana zany satria rehefa nanao ihany dia aloha atao matrano farany ary ny amin'ny PRECAS dia hitondra zava-baovao aminao zay tsy mbola hitanao hoe tery ohatra fotsiny ny momba ny culture générale dia mizara roa zay ao amin'ny PRECAS mitena manao an'izany ka ny tenako zao no mampianatra culture générale. Farany dia hoe raha efa nanomana ianao fanadinam-panjakana araroty fa tsy ndromandry ambavahadiny ny valala fa rehefa mba nandany hery nandany fotoana nandany vola aleo manao hatrany farany tena hatrany farany zany hoe aza mijery vola makareny zany mihitsy rehefa tena anao zavatra tsara ianao. Zay zany ny afatra tena hoe mba hapetraka ary faharoa dia ny hoe raha voafaka baky ianao manatona nireny toeram-pianarany na ao amin'ny PRECAS na any amin'ny toeran-kafa tsy maninona zany fa mba conseil nomenay hoe satria amin'izao fotoana izao efa misarotra ny fiainana raha afaka baky ianao dia manaova concours ary rehefa afaka concours ianao mbola roviana 60 ans retraité dia efa hitanao amin'izany fa fotoana lava afaka manangonangona ianao manana autonomie financière ary koa afaka mbola mitohy ny fianaranao satria misy eo ny CNTMA dia zay manao ihany koa dia tadidio tsara fa raha greffier ianao zao miditra ao amin'ny fanjakana mety ny afarahanao zany magistrat satria raha fa vita ny efa taona dia afaka manao ianao zany concours ho magistrat indray.